Mbola faly miarabantsika rehetra indray tratry maraina mahafinaritra ity ary ampifaliana tanteraka nononako ny fiadanan'ny tompo. Ny tenako Pasteur David araka tonandrasana moa dia faly mandrakariva ny mitafa aminao indrindra manolotra an'izao hafatra izao indray amin'ity fotoana androany ity. Lesona zay irahan'ny tompo zareko anao n'ity androany ity dia hoe fantaro ny momba anao. Na ihany koa hoe dinio ny tenanao. Anisany secret mpiainana ty riavana satria anisany zavatra tena mampalahelo fa ny ankamaroan'ny olona le varina mifaninana amin'olona fa tsy te hifaninana amin'ny tenany. Anisany facteur anankiray manakana fandrosoana amin'ny fiainantsika izany. Indrindra ny kristianina mila mianatra mba mandiny tena, mianatra mamantatra ny tenany fa tsy lany andro mikritike olona, mikritike fiangonana, mikritike mpanombin'Andriamanitra fa ny tenanao aloha ny faninana. Zavatra anankiray zay hita amin'ny fiainana satria fantatsika tsara angamba fa matoa zay ny olona manana fotoana andinihana fiainan'ny olona dia tsy mandeha zay ny anazy. Matoa zay ny olona manenjika olona any aoriana zay ny plasiny. Ary matoa zay ny olona mitifitra anao mazava ho azy mbola manana aina tsara ianao mbola velona. Satria jamais olona hitifitra vorona maty zany. Misaoran'Andriamanitra raha misy manenjika. Za manokana dia tsy mba miasa saina amin'ireny fa dia fisaorana anao ataoko. Satria matonao zany ny enjehany dia ny safidy ho aorinanao izy zay. Tsy mbola nisy manko revagna olona manenjika olona ka any aorinany. Afatrafatra mila fantatsika zany. Ka dinio ny tenanao. Ovainy tsy mety amin'ny fiainanao. Arakaraky ny fahaizanao manao an'izany no mampivoatra anao tsikelikely. Ny zavatra tena ilaina manko revagna amin'ity fiainana ity dia ny karaktera. Zay no tena mitahiry fahombiazana. Zay no atonga anao ho lasa olona goavana, zay no mamadika ny tantaram-piainanao ho amin'ny tena izy. Be ny olona liana amin'ny resaka arena fa tsy tianana an'le karaktera afaka mifehan'le arena. Tadio revagna fa ny zavatra anankiray raha vao tsy anagnanao ny toetra mifanaraka amin'iny dia manimba anao le zavatra. Ohatra fotsiny ande ataoko hoe te ho lasa olona ambony ianao ka tsy manana toetra mifanaraka amin'izay fahamboniana izay dia matetika manimba anao le fahamboniana. Ohatra anao te hanan-karena nefa tsy manana toetra mahazaka mifehy vola dia iny vola iny ihany no animba anao. Jereo tsara fa be ny olona zay mitahina Andriamanitra dia lasa matoky amin'le fitahina fa tsy matoky an'Andriamanitra nanomeny le fitahina. Zany angery lasa nabavy raha remarkenao vitsy kely ny olona lazaina hoe tena multimilliardaire ka hoe mivavaka ao am-piangonana ary amina fanampo tanteraka. Matetika ny olona rehefa manan-karena araka izy nazavaiko omaly regny presque tara ny fidirana ao am-piangonana. Miditra ao am-piangonana izy rehefa misy maty, rehefa misy mariazy fa tsy mba mpandeha am-piangonana regny. Ary regny ary tsy tianjareo alailaigna sary satria mpanan-karena, satria manamboninahitra. Jereo zany fa lasa négliger le fanomponan'Andriamanitra fa lasa zavatra hafa no tompoiny. Vitsy be dia vitsy be. Iry nao mety mahafantatra za tsy miteny hoe tsisy misy kosa aloha ao aminay zao misy marobe, misy multimilliardaire ao. Fa zao ny zavatra anankiray misy tsy betsaka. Ndena anao mitety amin'ireny fiangonana isan-karazany regny fa tsy betsaka ny olona tena manan-karena ka tena tian'ny tompo. Fa presque ny olona manan-karena manompo zavatra hafa, manompo sampy. Ao ny sasany lasa franc-maçon, ao ny sasany lasa zavatra isan-karazany be fa tsy te hino an'i Jesosy zany. Adinon'ireny olo ireny anefa fa fandalovagna ny eto ambony ty tany ty. Isika nisy nanamboatra ary mbola ho tsaraina na inona zavatra ataonao na inona tonga avasaina dinio ny tenanao. Za moa eto dia magnafatrafatra foana manaitaitra anao mba tsy ho variana satria ny fiainana eto dia mandalo. Ary adidiko ny mampafantatra, adidiko ny mampandre, adidiko ny magnafatrafatra hoe aza variana raha avako, aza variana nareo zanako jiaby, miverena amin'ny Jesosy, dinio ny tenanao. Anisany zavatra anankiray koa ampahireziko anao anatin'izay Andriamanitra rehefa magniraka anao manao zavatra tsy maintsy misy famantarana sy fagagana ampanarahany an'iny. Raha tena niran'Andriamanitra ny olo anankiray, raha tena antso avy amin'ny tompo ny zavatra atao dia misy famantarana, misy fagagana foana manaraka ao afara. Na dia sarotra aza ny lalana, na manahiraka ara ny réalisation le izy, fa raha azonao antoka fa ny tompo ny nagniraka anao, tsy maintsy misy famantarana
ary misy fagagana foana manaraka satria tsy avelany irery ianao tsy hainao no miasa fa izy naniraka anao no manao ny asa ary zay zavatra ataonao lasa fagagana ny an'ny Mosesy zao raha vakinao ny Exodus 7 Mosesy zao de tena miteny aminy tena nisy zavatra zany nomeny tompo azy atsika io zany relasina bavy meloha ny antson'Andriamanitra atsika efa mahita zavatra ao anatintsika izy na metrahany zavatra ao amintsika ao de iny zavatra iny matetika mampiasainy hoentiny anosehana anao ao amin'ny ministera mpanompoana reo zavatra ao anatinao sy ny toetranao de azon'Andriamanitra avadika fitaovana mahery vaika amin'ny fiainanao zay mahatonga ana amin'ny teny mba efa fantanao moa inona daholo ny zavatra ao anatinao io regny no avadika Andriamanitra ho fitaovana mahery vaika jereo ny zavatra nanontaniany Farao voalohany rehefa niona tamin'ny Mosesy izy tsy inona nanontaniany Farao voalohany fa mirakla famantarana sy fagagana tsy te hiaino zany ny fahavalo tsy te hitandregny anao izy fa inona ny tiany ho hita hoe inona ny any aminao any devoly zany de fotrotran'izay mihitsy ary tsy te hiaino zavatra zay nolazainy Mosesy izy fa nitady fagagana maro be rehefa ny kristianina mitovy amin'ny Farao mitady fagagana mitady mirakla fa tsy te hivakilo hoe inona ny zavatra misy ny devoly koa mahay fagagana fa ny zavatra lazaiko anao fotsiny raha tena Andriamanitra no maniraka anao tsy maintsy resy ao anoloanao Satana ary mety zeste izy mety andatsanao izy sy ny sisa fa kosa tsy maintsy resy eo anoloanao raha Andriamanitra no naniraka anao hitantsika rehetra ny Andriamanitra aza mifantoka am'izay tsy anananao zay fotsiny aloha zavatra anankiray zay aza mifantoka am'izay tsy anananao fa ndana ampiasao zay ompelatananao miaraka amin'ny Jesosy enao io tsy pokaty fa misy zavatra ao fa ny olana ny relasina bavy de zay foana ary matetika verimberiko eto isika olombelona tsy te hijery hoe inona le mba ao anatintsika fa miasa saina am'izay tsy anagnana foana atsika lany andro tsika magniry fiainan'olo sambatra irana tsy mba te hifantoka atsika hoe inona moa mba ao anatintsika ao mila fantanao zany ary anao za teo tsy pokaty ianao ary aza mifantoka am'izay tsy anagnana itodika kely tsika any amin'ny resaka fomba fisainana ohatra fotsiny zao hoe ny fianarana nataonao de entina amoazana zavatra ao anatinao fotsiny fa ny tegna marina efa misy zavatra zay efa napetraka Andriamanitra ao anatinao fa iregny fianarana regny de entina amoazana le izy satria ao anatintsika misy zavatra matory de mila foazina any amin'ny lycée mila foazina any amin'ny EPP mila foazina tany amin'ny maternelle mila foazina any amin'ny université fa tsy hoe iregny akory no antsona hoe ho avy amin'ny fiainatsika natao amoazana zavatra ka raha eo zany ianao tsy mamantatra hoe inona le zavatra ao anatinao de tonga am'le fitenenina hoe disfilière ianao firifiry moa ny olona miazakazaka amita fianarana an'izao hoe amita an'izao hoe zay tsisy maharatsy azy za tsy manohitra fianarana ary tena ty fianarana fa sady mianatra ianao no mila mamantatra hoe inona le zavatra ao anatinao nenao le mianatra iny zany e fonctionnenao mianatra satria ny fianarana za teo de hoentina moazana le zavatra ao anatinao zay le izy misy zavatra mila foazana fotsiny zany ao satria fa napetraka Andriamanitra ao le izy ka tsy voatery zay rehetra nianatra tany am-pianarana no tafavoaka amin'ny fiainany mialatsiny mety tsy de tianao zany fa dinio tsara fotsiny fa misy fahamarinana zany zavatra teneniko zany tsy voatery zay nianatra tany am-pianarana no tafavoaka ary tsy voatery zay nataonao tany am-pianarana no ataonao fa mety zavatra hafa no ataonao mety zavatra hafa no nagnirahany tompo anao Andriamanitra manana planina ho anao za teo jereo tsara fa maro ny olona sahirana sy tsy ataoko hoe tsy mety tafavoaka mihitsy amin'ny fiainana satria tsy mahalala izy zay tokony ataony amin'ny fiainana ny antony miantehitra am'izay nianarana izy fa tsy tianao zavatra hafa ohatra izao nanao médecine de mikofoka amin'igny foana izy satria zay ny nianarana or nefa mety possible misy zavatra ngeza be ao anatiny ao zay tokony voiziny satria ny fianaranao za teo de agnisan'ny zavatra amoazan'Andriamanitra an'le zavatra napetrany ao anatintsika fa tsy midika hoe tsy maintsy igny no ataontsika de dabe ny olo ohatran'izany ravana tsy manao afa-tsy le zavatra nianarana izy or nefa mety misy lalana hafa
zay afaky ny atafavoaka anazy afaky ny atafita anazy fa ozy zay ne gestion zay nefa possible tsisy an'le sehatra ampiarany an'le gestion koa reo amin'ny fiainany zay ngena anao filozofia mety tsisy sehatra afahany mamoaka an'izay mahafilozofia anazy zay ao anatiny ao dinio kely ny tenanao betabe reavagna ny olona sahiranao za teo satria miantehitra am'zay nianarany tany ampianarany ary manomboka zao ndana mba antanio Andriamanitra antanio pasteur anareo antanio zay mba olona fantana hoe antipana hoe inona no planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao de zay zavatra zay ndana atovy ny planin'Andriamanitra ihany reavagna ny mahatsara anao fa tsy voatery zay ao anaty lohanao za zao de tena manao témoignage foana isanandro za oara ny tiko za tsy nagnano pasteur fa saingy planin'Andriamanitra le zay olo nifanena tamina anao iro agnano pasteur anao iro mpanompon'Andriamanitra anao de farany moa za nidikina foana de farany tsy maintsy tonga tamity ihany ary fantatro hoe ity le planin'Andriamanitra amin'ny fiainako ny antony betabe ny olona voavonjy betabe ny olona mahazo aina chaque fois maheno ny toriteny zay toriko betabe ny olona efa tafita tamin'ny alalany zavatra nampianariko betabe ny zavatra azo tsapahin-tanana ary hitanao tsara fa nanaraka le famantarana sy fagagana zay nilazaiko anao teo tsy haiko na mba efa fantatrao fa ny 2/3 multimilliardaire eran-tany 2/3 de multimilliardaire dans le monde presque tsy manana baka daholo tsisy baka aby zareo reo nefa de patron tsovina akory patron akory dembal tsisy baka aby agnaty posinjareo amin'io fa zareo ny patron ny antony hainy nampiasa zay nanagnany hainy nampiasa zay nanagnany tsy nanagna diplôma izy fa nisy zavatra hitany tagnatiny tao de igny no nivoiziny igny no natao atsika moko problème atsika raha vo anomboka amina zavatra tsotsotra zany tsy mety am'saitsika de atsika le tonga de miasa amina bureau mangilatra bureau-n'olo nefa tsy bureau-nao de atsika le tonga de anomboka zavatra goavagna be tadidio ny tenin'Andriamanitra fa kely ozy ny andohana fa lehibe ny fiafarana agnotaniny olona zay managna agnarana patron androke io nanomboka tamin'ny tsimpo fa tsy tonga de patron be hoazy nanomboka tamin'ny zavatra kely eo zany mahararaka olona maro tsy te hanomboka zavatra kely tsy teanao asa ambany karazana fa tonga de mieritreritra raha ambony be satria nianatra hony izy defo anankiray mila ialana andinianao ny tegnanao reo le izy reo ravana matonga ny olona na de tsy nianatra zao zany nefa tafita ainy nampiasa zay nanagnany za tsy miteny hoe tsy ilaina ho any fianaragna averiko ihany so de misy mandika vilany amy zavatra ohatry zao moko misy mivoy indray aveo pasteur David tsy tia olo mianatra tsy atompoko ny valiny za de tena tia fianarana ary nianatra mampiana-jaza koa mankatia olo mianatra fa magnatoro za eto ny fianaragna ho za de natao amoazagna ny zavatra ao anatinao io fa azavarina hoe tsy maintsy zao ianao na tsy maintsy ry anao fa ndana mba fantaro inona le zavatra ao anatinao mila hainao zany mamoaka an'io za tsy miteny hoe tsy ilaina ny mianatra fa mila hainao mamoaka ny zavatra ao anatinao io tsy ny olona rehetra riavagna no natao andany valotogna any amin'ny université tsy olo jiaby mialatsiny aminao za raha miteny an'izany tsy olo jiaby natao andany valotogna akany fa mila mba fantarinao ny tegna asain'ny tompo ataonao misy efa nandany 10 taogna tagny amin'ny université fa mbola lany fotoagna mitady asa amin'olona tsy managna BPC nandany 10 ans tagny amin'ny université fa mbola lany fotoana mitady asa amin'olona tsy managna BPC ndesiko mba anerigna ny sainao zany tompoko fa tsy hoe magnambanimbany ny diplômanao akory tsara ny managna diplôma fa tsara lavitra raha fantanao hoe inona ny tegna zavatra ao anatinao ao fa zany ravagna matariky zany mahatonga andregny olona diplômé fa lasa magnano asa tsy hainao akory lasa manao zavatra satria tsy fantany inona moa zavatra agnatiny eo zay am'le fomba fitenenana hoe diso filière ao amin'Andriamanitra ravagna noavinao fa anjaranao mamantatra ny fotoana anjaranao mamantatra hoe inona no eny ampelatagnanao misy teny français zay tonon'le mpampianatra anay hoe tout le monde n'est pas appelé à faire l'université tout le monde n'est pas appelé à faire l'université nisy statistika zay vo nivoaka vo vetivety zay milaza fa mampandroso any Europe ozy izy tsy université fa école de métier vetivety mihitsy zany mijerevo amin'ny internet raha mandinika anao ny évolution ny Europe ny fandrosoan'ny européenne tsy université ozy izy fa école de métier
fa ny atsika zany de hoe mila tsy maintsy manao andriny zanako ao moa ny sasany tonga de zanako tsy maintsy ingénieur zanako tsy maintsy dokotera ao ny tonga de miteny hoe zanako tsy maintsy polisy or nefa le zaza tokony mba jerevanao de nizy mbola kely de nizy mbola ao an-tramonao io mba fantaritsy kelikely hoe inona moa ny tena spécialité nyty zaza ty, inona ny zavatra mafana be ao ampony, inona ny zavatra hitanao fa tokony ho vitany. Noho izany ndana aloha mba mianatra miresaka amin'Andriamanitra, mba ianarana ny ravagna ny firesagna amin'ny tompo hoe mba tsikelikely ianao mamantatra hoe karakory mianara miresaka amin'Andriamanitra. Ny nalalany Mosesy fa kay ny tena teny aminy ny tegna tagnany afaka manao fagagana de tamin'ny alalan'ny firesahany tamin'Andriamanitra. Anao fataro ny ndesin'ny Mosesy fogna tehina anazy hatramizay ndesiny à gauche à droite tehina anazy io. Ka anao koa mety efa maro tany tonganao mety nitsapepipepe à gauche à droite fa ndanina mba manetry tena iresaka amin'Andriamanitra, ndanina mba mianatra iresaka amin'Andriamanitra fa ho atoron'ny tompo anao hoe kay misy tena eny an-tagnanao igny zay afaka manao fagagana. Mahatonga antsika very hevitra ry havana, mahatonga antsika tsy fantatsika akory ny tokony ataotsika satria tsika tsy tia miresaka amin'Andriamanitra, tsy tia mivavaka, tsy tia manolo tena ho an'i Jesosy. Mba haraho kely ty zavatra teneniko ty fa mahasoa anao ty tompoko. Tao anatin'ny firesahana tamin'Andriamanitra no nafantaran'ny Mosesy fa iny tena teny amin'igny dia afaka manao famantarana sy fagagana. Rô zany le izy ry havana. Ka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra indrindra fa en tant que ray sy zanaka no anisany manokatra lalana be dabe amin'ny fiainantsika. Mba fantanao ve fa rainao izy ary anao de zanany. Noho izany raha vao fantanao zany de responsable ny aminao izy ary azonao iresahana tsara. Faharoa, ataovy zay ahaizanao ny talentanao na ny donao na ihany koa ny fanomezam-pahasoavanao. Ataovy mba fantaro karoy mitsy, ataovy mitsy le maximum afahanao mahita ny talentanao, mahafantatra ny fahaizanao, indrindrandrindra ny don zay nomen'Andriamanitra na le fanomezam-pahasoavana. Matetika antsika rehefa miresaka antso de verin'ny sasany fogna hoe pasteur, zay madiso antsika hoe nantsony tompo hoe nantsony tompo de verin'ny sasany rehefa hoe antsony tompo zany de pasteur. Tsy voatery ho pasteur daholo tompoko ny olona antson'Andriamanitra. De ndraindray lasa tsy mazava amintsika le tegna fiainatsika, lasa sahirana atsika satria everiny rehefa hoe antso zany de pasteur zany. Anao ngany pasteur anao, anao ngany pasteur. Tsy voatery pasteur tompoko rehefa antso. Andana mbadinio kely dana fantaro. Anatin'izay koa teboka fahatelo, mankatoavan'Andriamanitra de ndana mba ekeo zay lazain'Andriamanitra aminao. Mankatoava. Atsika ny ravagna io foana ny olagna. Tsy mankatoa tsika. Nefa ravagna agnatin'ny fankatoavagna io misy fitahina. Ao anatin'ny fankatoavagna io misy fitombona. Ao anatin'ny fankatoavagna no hitanao antsona hoe don spirituel. Ao no ivoahany zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny fankatoavana. Mankatoava ary ekeo zay lazain'Andriamanitra anao. Andriamanitra tsy hagniraka anao zavatra anankiray raha tsy efa misy fahasoavana ampanarahany azy. Ny anjaranao de ny mankatoa fotsiny. Jerevinao tsara fa ny mission Mosesy ravagna de mission suicide, zavatra mahafaty ary tena enjagna be. Nefa nankatoa izy sady nandeha de jerevony resultat fa tena tsy takatry ny saina ny zavatra nitranga. Ka mba magnafatrafatra atsika za amin'ity teboky ny fankatoavagna ty. Ndrendray ravagna zavatra vitanao zao, zavatra fantanao zao fa tokony atao fa tsy ataonao. Ndrendray zavatra tena hoe tsotra kely aminao manao azy fa tsy vitanao manao an'igny. De raraka atsika amin'ny teboky de lasa miodikodina foana. Misy aminareo mianao anazy zao mety efa mihevitra anao fa efa goavana, mbola tokony ho goavagna lavitra no io ianao fa ianao tsy mankatoa. Misy amintsika zao mietrehitra fa efa mety ny fiainanao, tokony mbola ho mety lavitra no io raha mankatoa ianao. Reo ravagna ny afatra ndesinao mandinidinika andray androany. Za de faly foana mizara arengany mba sambo ela velona isika sambo tain'Andriamanitra. Tsy adiniko mba magnafatra raha misy ny azonao anoanana n'izao ministera atsika zao. Aza misalasala satria zay no mahalava an'ity asa ty, zay no mampandroso an'ity. Aza tsaraina am'izany ndray ny tenako nangataka ndraiky pasteur nagnino ndraiky izy fa raha misy resy lahatra, raha tsy resy lahatra anao afaka tsy magnano, fa raha resy lahatra anao toano ny asa atsika mba hiroborobo mba handroso. Indrindrandrindra ny fanaovanao partage ny vidéo de tegna fanohanana ngeza be zany. Partage, ny commentaire, indrindra ny zay mba zavatra hitanao hoe afahana manao
de raha misy moa afaka mamatsy ara-bola raisiny ampitiavana satria milana vola ny asan'Andriamanitra. Be da be ny olona manakina pasteur miresaka vola fa za milaza aminao fa tsy afaka niona eto tsika raha tsisy vola miala am'izao zavatra ataotsika izao. Tainy tompo ianao aoka mba hazava ane ny sainao, magnentana antsika zanaka ara-panahy rehetra, tain'Andriamanitra ianao manaraka antsika ny fahasoavana